ho ampitomboana ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompony finoantsika. Amen. Tsy very mandeha ny taranaky ny mpanao soa. Tsy very mandeha ny taranaky ny mpanao soa. Izany no hitantsika eto amin'ny Samuela faharoa toko 7 ny 1 hatramin'ny 11. Tsy very mandeha ny taranaky ny mpanao soa. Hitantaratra teo amin'izay nitsinjovan'i Davida mpanjaka any Mefiboseta taranaky Saoly zany. Etsy andaniny i Mefiboseta dia azo lazaina hoe taranaky ny olona resy anady. Resy anady Saoly sy ny zanany niongana teo amin'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ady. Etsy ankilany i Mefiboseta dia olona manan-kilema. Nalemy ny tongony roa ka tsy mba afaka mihoatra makaiza loatra. Tsaroana eto anefa ny soa nataony Jonatana razana tamin'ny Davida fa izay fa raha nikasa hamono amin'ny Davida i Saoly dia i Jonatana kosa no niaro amin'ny Davida. Ary zany soa nataony Jonatana tamin'ny Davida zao, nataony Jonatana tamin'ny Davida zao no indro mivaly sy valiana any Mefiboseta. Indro ary na dia heverina ho taranaky ny resy, na dia heverina ho manan-kilema ka tsy manana ianteherina, tsy manana ifikirana, toa tsy hita intsony izay hiavotana, dia indro nakariny Davida ho any an-dapa izy. Tonga mpiara-mihinana eo amin'ny latabatry ny mpanjaka toy ny zanaky ny mpanjaka rehetra, ary dia izay efa nanompo an'i Saoly fa izay i Ziba sy ny taranany miaraka amin'ny mpanompony no indro hanompo azy ihany koa. Ambara arak'izany fa tsy very mandeha ny taranaky ny marina. Mbola velona ny asa soa nataon'ny Jonatana fa izay ka miatra amin'ny Mefiboseta ankehitriny. Rehavako malala ao amin'ny tompo, misy fitenenana izay ambaran'ny Malagasy manao hoe ny ratsy atao loza miantona fa ny soa atao levenam-bola. Indro marina eto amin'izao tenin'Andriamanitra zao zany, ka na dia tsy hitantaratra mivaingana eo azy dia mbola ho marina sy hamarin'Andriamanitra amin'ny taranaka faramandimby. Ho tahina ny taranaky ny marina, ho ny ambaran'ny soratra masina, ary dia hita ny fahamarinan'izany eto amin'ity soratra masina ity. Rehavako malala ao amin'ny tompo, asa raha hatsaroantsika i Jesosy Kristy ilay nanao ny marina, ilay nanao ny soa, fa indro mandray olombonjena maro. Ary ianao zao isan'izay misitraka ny famonjena nomeny Kristy amin'ny mampanao soa azy, mpanao asa soa azy, dia tsy very maina zany fa valiana hatraminao sy ny taranaka ho avy rehetra. Mampahery antsika rehavako, mamarana tanteraka isika ny volana Aogositra. Nandinika ombenombeno ny lohahevitra manao hoe miorena amin'ny asa tsara, fa hamarin'ny soratra masina fa tsy foana tsy akory fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Hamarin'ny soratra masina fa tsy very maina akory ny fikelezanaina amin'ny asa soa sy ny asa tsara izay ataon'ny mino. Ary raha tsy hivaly eo aza hivaly rapitso, hivaly amin'ny taranaka faramandimby. Araka izany manentana antsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, manentana antsika ny tenin'Andriamanitra hihevitra mandrakariva izay soa tokony atao, fa na dia efa nanetry tena, na dia ny hevitra ny tena no toy ny alika aza Mefiboseta,
sady taranaky ny mpandatsa-dra, taranaky ny resy, olona resy, olona kilemaina. Dia izao ny tompo nanandratra azy tamin'ny alalan'ny Davida mpanjaka, satria tsy very maina nerimpony Jonatana nanisy soan'ny Davida fa izay ho anao koa. Aza kivy, aza ketraka, aza mametra-panontaniana lava manao hoe ka tsy hitakory izay vokany, ry zareo tsy mivoatra akory. Ataovy hatramin'ny soa sy ny asa soa ataonao, fa mbola hivaly zany amin'ny taranaka faramana. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny faherezana mandrakariva ikely aina amin'ny asa soa. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao zay no amin'ny fitiavanao tsy miova aminay sy ny zanakay ary hatramin'ny taranakay faramandimby. Misaotra anao zay satria velombelominao ao anatinay hatrany ny finoana marina tsy miova, satria Andriamanitra maharitra mandrakizay ianao. Eto zay dia mivavaka ho an'ireo kamboty mpitondra tena, ho an'ireo sahirana amin'ny fivelomana, ho an'ireo izay tsy misy mpiahy, ho an'ireo izay sokajon'olona marefo, ho an'ireo izay manan-kilema. Jesoa, mijere azy ireo. Ary mivavaka ihany koa izay ho an'ny fikambanana sy ny fiangonana mpanao asa soa rehetra, mba hifanaraka amin'ny tanjonao Andriamanitra, ny tanjon'izy ireny hanatratra ny tanjon'ny fanjakanao, ambabo fon'olona maro amin'ny fanjakana, ary iaina izany dia ny ankehitriny sahady. Ataonay sy angatahanay izany mivavaka izany amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra Tompo. Amen.